tsy mbola nisy nanao tao anatin'ny 80 taona tsy nataon'ireo filoham-pirenena ny fandimby fa ndre matetika io isaky ny kabary iandrajoelina miankana tanteraka amin'ireo fotodrafitrasa sanamboarina nanomboka tamin'ny repoblika voalohany anefa ny aim-pirenena ankehitriny jerentsika tamin'ny président Philibert Ratsirana aloha zany nisy an'ireo lalana route nationale route d'intérêt provincial nisy an'ilay hoe radiosol dia nanamora ny famoahana vokatra zany dia ny aina kokoa le tatsaha zany tao anatin'izay zavatra zay satria politika ankibo any ny tena miopanany ny andraikiny zany taole an'lisy afaka nanondrana vokatra tsika tamin'izany na vary ary zany dia nisy an'ireny cité Ampefilo misy an'ireny cité 67 hectares raha teto Tananarivo fa nisy io tany amin'ny province zany reny cité maromaro reny ny bloc administratif koa tamin'ny Andriamatoa amiral Didier Ratsiraka misy ny opération microlisation misy ny projet microhydraulique zay nitoizana moa ihany ampahany tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny président Ravalomanana no lalana zay moa zany ny tena hoe nataony na vita be dehibe izy tao anatin'ilay izy nisy tokoa aloha tamin'ny andro Razonavampianina nanao ny zavatra tena nataony aloha zany dia ny hoe namerina lay confiance na le fampatokisana eo amin'ny mpiara-miompinantoka raha teknika sy arabola dia nanao an'le projet koa zany izy hoe reto avy ny projet rehetra nandrafitra an'izay dia efa nanomboka izy zany tao anatin'izay misy projet maromaro zay tena taterahany taty aoriana moa zany nisitraka satria nandovan'izay an'izay tsy misy antenaina ara-tiokarena i Madagasikara androany hoy ny mpamakafaka ary sahirana raha tsy nisy ireo andry ara-tiokarena nataon'ireo filoha teo aloha zany rehetrarehetra zany tokony miara-miasa misy vola lanina am'ireo misy vola natokana ho am'ireo raisina leo ty antso manaraka ty miaraba salama e miaraba tompoko ndao ary afaka mitangotsy hoe iza moa zany tena miaro na pirenena le président io zay sa le Kotsaroro dia nareo so mety amalana hoe inona ke midika amin'ny pétrole fa misy dira mihitsy izy fa ohatrany hoe inona zany tena andraikitsy le folo am'izao fa mila tsarina mihitsy zany zao tena mahazo vahoaka zao ny tena marina hoe inona vahaolana tokony ataontsika tsy mizahatra rehetra tokony atao zay te raha zao nga dia mba mila valy tena zay raha mba ohatra hoe valinareo raha ohatra ka hoe iza ny tena miaro na pirenena ndray amin'izareo misy zay sotra ndao ary enao koa zany dia be mahabe devoir be mihitsy ianao zany ahoana alors raha ngaloatra zay mamaly azy zao dia mba misy mpiantso afaka mamaly azy fanontaniana zany fiarovana vonina-pirenena moa zany no tena resahan'le izy eo efa mbola tenenina koa raha hoe tena firenena sa fanjakana ndao aloha raisina ny antso manaraka e miaraba tompoko miaraba e manao any eo va iresaka an'le mahakasika an'le téléphérique zany allo ien tompoko le nita amin'izao zany le izy tsy mbola mahafany le olana embouteillage mihitsy zany satria voafetrana le an'le izy dia any amin'le lalana feno embouteillage zany mbola mitohana raha ohatra zao raha isitsika amin'ny partiana no zato iny embouteillage tena mamely be amin'iny na misy ara ny dobla zany misy ny olona hoe maika koa nefa tsy maintsy miandro dobla dia ny hitako zany aloha tokony le lalana be mpampiasa reny no atsaraina tsy hoe sokafana hoe aiza misy lalana atsaraina ny lalana zany satria io ny olona rehetrarehetra mampiasa an'io mbola afaka miveno ianao raisana azy manaraka ary marina nge le tenen'le olona le mikasika ny hoe misy resaka lahara-pahamehana matsy zao zany resahany zany zany hoe ny fotodrafitrasa ampiasaina amin'le resaka ohatra ny lalana zany réseau routier tsy maharaka amin'ny fitombon'ny mponina ny mponina dia saika mifangongo amin'ny tanàna lehibe zany ohatra ny eto Antananarivo renivohitra ary tsy mitsahatra eo
fivangongony eto andrenivohitra io vokatry le fitanilana amin'le fitsinjarana le arena zany sy le resaka hoe fahefana ihany keo dokafana foana moa zany hoe aty zany ny tena misy ny fandrosoana de miakatra ny olona ko fa ona moa ny olona ny tsy sitraka an'izany kosa ka tianao atao ohatrany anaovana dokam-barotra be Tananarivo misy téléphérique Tananarivo misy train urbain Tananarivo misy an'izao maro zany izy de ahoana ny olona tsy andeha aty hoe aty zany misy an'lizy aty no ahitana vola aingana aty le ataon'ny fanjakana ihany ingeny mahatonga ny olona hiakatra aty de ao kosa zany manapitrotraka ny tsy fandripalemana ny ambanivohitra sepitra ihany koa ny tatsara ohatra tokony isy hoe fatoka amin'ny fambolena de resany hoe iny ty le hoe odikohaka sy odiserityry toekara fahalimanana hoe iny vola aingana sady lafo vidy ao anatin'le izy andalo raisina ny antso miaraba tompoko allo manao any vai verena kely resaka be ny tanàna Antananarivo tany resaka pasiboary makiny manadiny fatsomay tena farany indrika miaraka amin'ireny ata fitaovana masina be reny ratsy vaky le lakan-drano madiny tena tsy an-tanàna tiangamba le any bongo tanàna any zany Antananarivo raha vo tsareny ny asa de tsy vaky fomba fanavoazana tena tsara fa ataony ny tanàna zao fotoana zao lasa mihitsy ny tanàna miverina zao ny fivarotanao analakely aty amin'ny any aty ambadiky ny vaky avenao ty anzaolina de ny any ambadiky any tanàna de reo te raha misy andranany to fa masa le hoe lalana anankiroa mandeha voaka makakesy efa sisitony efa lasa mivarotra zao ikanzazy misy tanàna Antananarivo azy de ny tanàna ary efa misy tainao anaty Apa zany zava misy satria ny fanadivana ny lakan-drano hita masaka ty andre tany fa mba jereo hoe inona no azo anandre tany jereo memy sosantse nandre fotsiny le raha vato taloha kity anabe ny tanàny avao ny katy mandeha to aninona zany mandeha Tananarivo raha tonga ny ovana de fa miny ny vakavokaniso marina misy hoe anzay kirikorony fanadivana tanàna sy hoe fantotonana ie resahana moa le hoe misy tetika asa goavana ho atao zany ary efa tokony hanomboka izy io amin'ny zao fotoana zao zany amin'ny voakasika zany eny amboribory-tany fa efatra iny mahazo any anosy ny mahazo any amin'ny boribory-tany fahatelo zany mahazo an'iny boribory-tany fa 5 amin'ny apahany iny zany ho an'izany hoe fanatsarana mba hiarovana fahadobona ary efa fotoanan'ny rotsakorana zany ho hita hoe moa zany le izy ny resaka moa zany matetika ny resaka ny lasa loha mety hoe ilaina amin'ny fanomanana ny olona zany anomorana ny fanatetirana tetikasa fa le tena tetikasa resahana de manahirana be rasatika koa misy le short list amin'le fanomezana an'ireo tsenam-bary-pampatsakana hoe fa ohatrany hoe orinasa efa voatokana hoe rety ihany ndao raisiny ianao tapaka izy hoe reto ihany no tena manao ny asa de nefa le fatezan'le asa raha mahita reny fa resahana matetika hoe misy fototrasa lazaina fa anara-penitra de aveo le izy tsy mierina akory ny taona sasany raha mbola tsy voatokana de miotsaka de ohatrany samsamy vita ho azy eo de mifampiaro amina zavatra ohatran'izany satria nefa volam-bahoaka mety volatro saina ihany koa nanamboarana an'le izy de lasa tsisy tohiny zany rehetrarehetra zany hoe ahoana no mahatonga an'ity de ohatrany samy miala maina any fotsiny ve nefa vola amina miliary volana totona tao anatin'izany ry fanamboarana an'ireny fotodrafitrasa reny mbola resantsika reny hoe ahoana ny mikasika ny mangarara amin'le fanaovana an'ireny avy resaka appel d'offre sy ny fanomezana tsena na asa any fanjakana ireny zay lay zavatra mitranga hoe ny asa-panjakana sy ny sy ara-takan'ireny mifandraiky amin'ny hoe ara-toekarena ny fotodrafitrasa sy ny sisa ilana mangarahara
satria betsaka ny hoe zavatra mitranga zany sy ny hita sy ny tsapa sy ny tsikaritra zany hoe raha ndresaka lalina zao de amboarina amin'ity taona ity afaka roa taona raha ela indrindra de potika manahoana ny fipetra amin'ireny tsy hanambary-panjakana zavatra hita ihany koa rehefa misy fanamboarana zany de ohatrany efa mandeha vao vita ilay lalina de mandeha ny kajikajy sy ny fifanarana hoe resaka ara-bola fikojakajana ka sao sanatria misy an'ilay kajikajy sy fombafomba ratsy hoentina hoe satria iza ihany manao tsy manao ny fikojakajana an'ity de mba atao tsy de maritra am'izay mba miditra amin'ny vola fa ndregny koa tokony misy antoka hoe raha simba ao anatin'izao taona de miverina manamboatra araka ny tokony ho izy ka betsaka reo endrika hoe hitakina mangarahara sy araka ny tokony izy miresaka vitantanana ny raha raha-panjakana ny volam-panjakana satria isany tena hoe manimba sy miteraka fahampitiana maro samihafa ny kolikoly sy ny tsy mangarahara tahaka an'ireny ao raisana ny antsoara dy zany avy eo miarabe alo miaraba tena mpandroa ndraika nga maly fantarina tsy vovalina ro ty hoe le président tsy mampisaraka amin'ny malagasy fa le code tsarorony na vita miaro na piray avoaka malagasy faty fanaroano alo de zay moa le saktika moa fa ina zany tokony ataotsika ny tena marina etindreo na resaka kena ao lefatikeo raha ohatra ny trasiny zareo misy fa tsy hoe mila fiaonana vahoaka zany tena marina fa ina tokony atao volotao fa mila valikena nga am'izay raha ohatra misy fa tena zalo tam'le metsika fotsy reny tena za miasa fa za tena nandeha foana tam'le metsika fotsy nataotsika reny fa tsy hoe miasa de miasa asa fotsiny eo manararaha firenena zany zay tsalako masotoa doary ny zavatra efa eny fotsiny loha anisan'izao ohatra hoe tadidiko tsara ny solombavombaoaka gasikara filoso ny solombavombaoaka Antoine zany raha Gerson le hoe manoloana ny fahasarana ny vahoaka de vonina hitarika anisan'iziny manoloana le olana am'resaka rano jiro iaina amponina fa nijanonao resaka sy faneho-kevitra hoe fiatanam-po velisa mety misy toyiny satria de miaina fahasairana zany raha neto andreny vohitra fotsiny mikasika ny resaka jiro sy rano faharoa ny faneho-kevitra zao tamin'ny maly de hoe vonina hitarika ihany keo ny candidat filohan'ny république tamin'ny 2023 nga Jean-Jacques Ratchetson zany raha ohatra ka mbola hoe misy an'izany hoe anao 3e mandat nga Iandry Rajoelina zany zao zavatra mandeha miteny teto mivahintsika nga Yasina Ravelson fa rehefa misy zavatra omanina rehefa andalana any fa de tsy ela ihany koa no ampahafantarana an'le izy de misy an'izany rehetrarehetra zany zay lo fampitana fotsiny nataotsika aloha hatreto hoe zany ny any ambadika any zany ny zavatra misy any ananany de miandry ny fivoarana eo tsika misotra makay zany andao aloha raisina ny antso manaraka miarabary alo manao any salame alo eny tompoko miraba tompoko mba saika hiresaka kely momba le resaka fanadiovana tanàna eto andrenivohitra izany hoe tokony tsirairay mihitsy zany mila tompona andraikitra am'le izy satria le eny am'le tatatra reny zao de ny eo ambany manadio de ny eo ambony manarifaka eo am'le tatatra de ina moa zany fa rehefa tonga ny orana de samy tratra rano eo daholo ihany indrindra le eny amin'ny party ambany tanàna reny de tokony hoe ny tsirairay zany samy tompona andraikitra am'le izy mba tsy manarifako de mba samy manadio fa tsy voatery hoe miandry amin'ny fanjakana anao an'io fanjakana tsy fantatra hoe intirisa taona no manao an'io manadio an'io nefa ny olona isan'andro mivezivezy eo de tokony tsirairay fanabeazana ny tsirairay mialana tokantrano mihitsy no tokony atao am'le izy marina zany mikasika an'le hoe civisme moa zany no ao tena marina zany resanao zany ary zany de fifampitezana eny anivon'ny fiarahamonina ary io anisan'ny singa lehibe zany resaka fanabeazana koa zany
ary fandrombonana le izy io zany hoe tsy akinina rery hoe ny mpitondra na le mpitondra resako zany ny fotony a fa ny mponina ihany keo dia mananjara lehibe amin'le hoe fikajiana ny fananana iombonana fa zany mbola resaka fanabiazana daholo zany da aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko miarabanareo miaraba e raha zao zava-teratero le fambolena tena problème be mihitsy zany anay teratero am'zao isa-tao zay zao efa vitsitsitsy zao le tambary tsy misy rano nefa voasy de misy rano fotony any ambonimbony any tombadinika tamy zavatra manitina azy any de tsy maharetra loatra zao le ty ambomanary na varaka ambomanary na marivaraka azo fanambody aby rety tena maina le tambary na fa tena mba jerevokely zay tokony alaiky tamin'ny fa mampidaly re zao ve tena taraty le fanetsana mampare ambolata fotiny le famboly am'izao mampalahelo tena fampahorina le vaoaka matsiny le ataon'le sexe tena tokony alaiky tandreny de tipetiraky aminay tena fotosorona mankiny am'le fitarenana am'reny kanefa de tsisy miainy mampalahelo le tantany zao misaotra be tsika atao ndoare zay mihitsy raha mahafantatra ny tantara hoe ny antom-pisiny sy nanamoronana zany hoe betsy mitantatra sy laniry zany angamba ry toko raha falimanana de mety hafa ny everina sy ny zavatra atao sy fanambakevitra atao amin'ny ankehitriny resaka hoe arovana mosary ny sakafoanany ambany lanitra ny hoe vahalala be mandry ny vahoaka zany raha ohatra ka teny tokana de zay le izy mba hahafahana mamoky hoe mba vahoaka voky zay zany leo de ny fefena koa le izy zany ny antom-pisiny reny anaovana ny fefilo amin'iny kiopiny zany mba iarovana amin'le fadobona zany amin'le inondation na ny tondra-drano sy ny sisa fa raha ohatra ho azy zany hoe miverina sy mandinika ny hoe zay ny sy ny tantara de tsy ho zany ny zavatra mitranga ankehitriny sy ainana zao mbola manarak'izay koa hoe inona ny nahatonga ny olona nanao etsim-panoherana le fikasana anao an'le tanàna vaovao tena ny faritra ambotry ny manjaka de mbola tsy lavitra an'izany ihany koa fa mbola misy roy tao anatin'ny tantara fa maninona zany le izy nivadika ty ava le mahazo an'laniera sy ny sisiny de zao zany le izy manomboka an'le misy hoe fiatraikany de le nitenen'le mpiantso teo anisan'ny fiatraikany ao anatin'izany satria tokony hoe alohan'ny krismasy igny de efa miakatra ny vokabary amin'iny faritra iny zany ny akamarony fa zao zany le izy de misy fahatarana zany lafin'ny famokary de isy fiatraikany ao amin'ny lafiny ataontsika hoe lafin'ny fanjariana sakafo fanjarian-tsakafo le izy raha ohatra ka bangona ihany koa zany satria anisan'ny fiveloman'ny mponina na sakafo hohaniny mety hiteraka ihany koa mba hoe fidiram-bola kely de misy fiatraikany hatrany de ahoana no aviny zany ndalo raisina ty antso manaraky ty miaraba tompoko manao any salama topo radio salama e salama nareo mpanao gazety salama any ambadimbadika agny de izy ny nareo zany ilaniry io efa tatao fa tamin'ny andro fampadaky tamin'ny andron'ny folo dezembra republika mba maratsira nambolena vary moa fa nisy vary foana tena tsy azo totofa nareo amin'ny fanjakany le fanjakany moa zany fa le ino moa zany tsy azoko tiana mihitsy io iny zany karazany io bassin lazany moa amin'ny teny français zany hoe ny rano zany mandeha ny ranona tanina rehetra iny laniry iny ny para de manaraka ny sison sy betsiboka de izy riamboto mataka ny lazainareo de tsy haiko hoe ino mampiringiringy an'le fitra minisitra rehetrarehetra nandalo tao amin'ny aminazy masiny any ny mahafantatra tsara io tsy azo amidy tana toeran'io ary tsy azo totofana fa avela amin'io izy fambolena fotsiny de azo anaovana anazy io fa fambolena natao fa tsisy fotodrafitra tokony mapetraka amin'io fa tsy haiko hoe le président am'izao fotoana sy le premier ministre rehefa niaina tamin'ny 1957 mbola milingilingy moa totofana le tambary na ireo tontolo ireo olona mamboly ireo ne tsy hoe tena tontolo tany io fa fikambanana de mamboly eo fotsiny zany fa io tsy azoko
tiana fa raha be mazana Antananarivo rehefa tena tokotokony iny saika na eny zay mpitondra fanjakana zany ministra rehetra nandalo teo afantatra tsara izy io misy anaovany zalahy peternbourg satroka mitsideny de anaovany zalahy kosoka amin'ny vola amin'ny banky laniry io zavatra misy zany nareo hoe ho ataora zany tsy hanao investigation ka zalahy vola amin'ny banky io tsy azo pitiana de maky zany mandeha vola loatra betsaka tamin'ny andron'ny génie rural moa zany tena fomba niatsoana azy taloloha tamin'ny andron'ny république faharoa sy talohan'izany zany de zay mihitsy iny zay le hoe zone non constructible tsy afaka anaovana fanorenana iny faritry lanière iny tany ambolena arany tena izy ary de hoe tsisy tompony zany eny fa mamboly fa lefa nanajary teo moa zany notrany hoe zary tompony fa ny tena izy zany tsy de misy tompony zany fa ny fanjakana iny ny tena marina zany iny faritry lanière iny ary afaka nambolena vary fotsiny zay le teny zany zay tsy nambolena vary moa zany de nijanona teo fa miova moa zany lizy am'izao asa hoe zay ve le transformation am'le mety hoe fitaran'ny tanàna sy ny filana ny fotodrafitrasa de eo de samy ahita an'izay mety ho tohiny eo moa zany eo anatin'le satria tsy de mifanaraka am'le ihany koa ngeny le hoe ahoana ariny satria tokony hitarina zany raha vao misy ny hoe fahatsetsepana amin'le fivarinan'ny rano de tokony hitarina reo ataontsika hoe karazana fantsona zany na canal ahafahana mampifandray an'ny rano amin'ny faritra samihafa ny aty amin'ny ilany atsinanana sy ny ilany andrefana amin'ny vakian'le lalana nisan'in'le lalana vaovao mampitony tsara sotra makany vato 2 mitatra mandeha makany amin'in'le lalana ataontsika hoe autoroute 3 misy an'le lalana sakelika samihafa misy an'izao le hoe mandeha aty akaiky ny be lanitra le mivoaka eo amin'ny misy lalana voanamboarina mantsy iny eny efa nisy teo ihany moa zany fa nitarana mba ho amboarina ro mety hosokafana tsy ho ela le mivoaka eo amin'ny somakoy izy zany manombonomboka aty avarabaratra kely ny somandrakizay aty de mivoaka eo amin'ny somako eo de le anankiray moa zany le fampiasana le lalana rarivato zay mivoaka eny atsofinondry rendritrehetra reny de isan'ny miteraka an'izany hoe fitoanana mety ho rano zany raha tsy misy moa zany hoe efa tonga angamba ny firotsahan'ny orana manaraka eo mety zay ndray vo de davana vahaolana ao anatin'le izy de hitantsika iny ane tsy hanimba zavatra mba tingany hoe tsy hamono antoka ny tantsaha am'le kely zay mbola afaka ho voleny eo zany vokatra mety hoe mety ho nohon'le rano raisina aloha ny antso mbola tsy isy antso izy ka ny fotoana koa ato tapitra nge de zay le izy fa tsy maintsy apetraka aloha zany mandram-piona ho amin'ny rapitso miezaka tsika raha ohatra ka miatsara ny fifandraisana de ampiakatra vahiny ndray fa ny amin'ny androany aloha de farana anao ny fiarahana de akasitrahana indrindra tamin'izay rehetrarehetra ao ampitaina zay tsy voaresaka androany de toizatsika rapitso de metraka ny mandra-pitafa mandra-piresaka ndray tokosy toko vavy